Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Baolay, Soka Vitre. GSI Université privée, Manolotra anao ny vaovao. Sy andrianjara ao anatin'ny fampiavana-pirenena izay tarihan'ny FFKM etsony maparo i Kristina Razanamasoa Androandy. Tsy nisy voavaly ny fangatana nataony izy ireo hatramin'izay raha tsy ilaza fa tsy ny tokony hanajana ny lalam-pandrenana tamin'ny nanendrena ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo. Isany antony nanaovana izao fanambarana izao. Hippocampe efa maina 3 arivo isa milanja 3 kilao no tratra tany anaty entananteratany Sonoroa io arivo io. Teny Ivato saika hiazo any Hong Kong. Volamena milanja 2 kilao hafa ihany koa. Mitetina 2 miliara no hita tao anatina entananteratany Sri Lanka iray saika hiazo any Maurice. Manome 2.70 ora ny mpitondra fanjakana ny mpiasan'ny commune anafanana tsy misy atakandro ny fizarana Antananarivo enina. Iroso amin'ny fitokonana ireo mpiasa 4 arivo raha tsy mivaly ny fangatany. Teratany vahiny no andray ny fitantanana fiantsonan'ny fiara eo Analakely manomboka ny volana Desambra izao. Manomboka mandrefy ny Analakely amin'izao fotoan'izao ireo mpiasan'ny mpandraray isany ity rafitra vaovao ity. Farany mpanao gazety teratany Frantsay roa no voaroaka tany Maroka ny alatsinainy lasa teo vokatry ny fanaovana fanadihadiana kiasika ny toekarevon'ny fanjakana marokana sy ny olana eo amin'ny fitsinjarana ny harem-pirenena. Tapaka hatreo ny fifanarahana eo amin'ny raharaham-pitsarana teo amin'ny firenena rotota raha ny nambaran'i Bernard Cazeneuve ministra ny raharaham-bahiny Frantsay. Ny andindiny izay vetrany. Tatiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao ana magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Ny azo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara, ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Evolution Immobilier,
un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale GSI TOS. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Cool Musique. La toute première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Disponible en streaming sur musica.cool.mg. Cool Music by Cool TV. La télé autrement. Aloha raha manokatra konty amin'ny banky dia tsy maintsy ao amin'ny BOA Madagasikara ihany enjarena indray za ia karaha an-trano fô eto amin'ity tanànana ity zao misy masovo amin'ny BOA Madagasikara zay koa anokatra konty eo amin'ny agence BOA Madagasikara akaikana indrindra amin'ity tamin'ity tombontsoana ianao zany a BOA Madagascar, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Aleo sarahana mihitsy izy roa dia amin'izay tsisy mifanometsiny. Tena ohatrany tsy afaka manatitra andrefo ohatrany misy sotinina kely tsy maintsy injaiko fa Ok. aza mora kivy ohatr'izany le sela tsy hitako ihany ve zay atao nanao any izy eo dokotera ka ninona nefa le biba anarana sanavandra za koa ny mahasalilay Monsieur Olivier fa tsy Olivier tompona andraikitra voalohany amin'ity trano ity le vady e zany hoe tsy mivazivazy mihitsy any resaka anao momba an'iny e Monsieur Franck tonga ty ilay fotoana nitondrako an'ileny tetavinao fiainako lesin'tsaina tena tiako izy fa zao ahoana hivady zahay ho antsika rehetra vahoaka an'Antananarivo sy ny mponina tsy mindrano rehetra ny fiangonana evangelika chaîne eo a-Tanjombato dia manotratra fitombavaka lehibe ho anao ampanadino anao ny fahorianao rehetra izy ony Genesis 1:7-20 Jehovah efa nampanadino aho ny fahoriako rehetra amin'ity ndray mandeha koa Andriamanitra dia
ampanadino anao ny fahorianao rehetra hanasitrana hanafaka anova ny fiainanao ray manontolo mihitsy ary aniangana ny fiainanao ho amin'ny voninahitra tongava retsy amin'ny fiangonana evangelika chaîne zay ho atanjombato ny asabotsy raika amin'ny 20 febroary avy izao amin'ny 2 ora sasany ary ny alahady 20 febroary ny maraina dia amin'ny 7 sasany sy amin'ny 10 ora ny hariva kosa dia amin'ny 2 ora sy sasany manasantsika rehetra ary fiangonana evangelika chaîne Tanjombato vao afaka nitetezana Tanjombato ianao dia mahita takela-by misoratra hoe église évangélique chaîne na ianao miakatra amin'ny pavé na ianao mivily miakaty miakavanina fa samy tonga amin'ny fiangonana evangelika chaîne eo a-Tanjombato avokoa izany tongava maro ary fa tsy misy mivedibedera azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitovy tsy misy porofo izay Ny fotoana ny fampalalambavao eto amin'ny fahitalavitra Golo TV miarapa tomboky lahy sy tomboky vavy miarapa manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV any amin'ny faritany Antsiranana manasanao indray ary anaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany rava ny fampihavanam-pirenena izay tarihin'ny FFKM tsy andray anjara amin'ny toy ny fihaonana tapony itsony Ankolafy Rajoelina tsy nafeno ny fepetra takiny ity Ankolafy ity nitondrana ny fampihavanam-pirenena raha nambaran'izy ireo androany fepetra taky ny fanajana ny lalam-panorenana amin'ny ankapobeny omaly ihany koa dia efa nanambara fa tsy ho isan'ny mpandray anjara itsony ny profesora Zafy Albert tsy mbola nahenona hevitra mikasika izay kosa ity filoha teo aloha ity fanadina hoentin'izy io Rakotondrina. Tapitra hoe ny Somea 5 tsy andray anjara intsony amin'ny toy ny fifampitiniana ny avy amin'ny Ankolafy Rajoelina raha nambaran'izy ireo androany. Raha ny fanambarana ataon'izy ireo hatrany nametraka fepetrany amin'ny fanajan'ny lalam-panorena ity Ankolafy ity talohany ny antomboan'ny fifampitiniana rehetra ho azy ireo anefa tsy tanteraka izany. Antony voalohany ny fandikan'ny lalam-panorena tamin'ny fandravana ny birao mahatra voalohany teny anivo ny anteny miram-pirenena. Antony faharoa ny fanitsakitsana ny lalam-panorena na mikasika ny fanaindren'ny Prime Ministre Jean Ravelinarivo. Fandravon'ireo disadisa ireo nangatahiny Ankolafy ity saingy tsy tanteraka izany. Nanomboka moa io processus io teny hivato efa nangataka Andriamatoa Filoha Rajoelina fa hoe tokony halamina tsara ny disadisa izay misy eo amin'ny filoha 5 dia rehefa avy eo dia afaka manao fanarahana alohan'ny andehanana any amin'ny fihaonana paritra tokony hojerena koa indrindra zany ny fanajana ny fampiarana ny article andalina fa 454 ny lalam-panorenana dia nandeha ihany manatrika ihany moa zany an'ilay zotrany fizotrany fampihavanam-pirenena ny Filoha Rajoelina sy ireo mpiarady aminy fa hatramin'izao anefa dia hita fa nanjavina daholo reny fangatahana rehetra reny ka dia nahatonga ny fanapahan-kevitra ny Filoha Rajoelina hiala amin'ilay processus ny fampihavanana androany. Nandritry ny fihaonana tapony fahaenina sy fahafito no tsy nandray anjara tamin'izany intsony ny filoha teo Alohandry Rajoelina fa raha teo tsy nandray anjara intsony ihany koa ny Amiral Didier Ratsiraka. Omaly ihany koa ny profesora Zafy Albert no niala tsy andray anjara intsony tamin'ity fihaonana tampony ity. Raha ny fanadihadiana nataonay fananganana rafitra mahaleo tena hitarika ny fampihavanam-pirenena takin'ity filoha teo aloha ity raha tsy ahivina nytoy androany fifampitiniana teo amin'ny FFKM amin'ny fanomanana sy ny fidinana any amin'ny faritra. Efa tsy nandray anjara tamin'izany intsony ity filoha teo aloha ity. Raha ny vaovao nangonina hatrany nisy délégation nalefa naky ity filoha teo aloha ity tany an-tranony nanampitamby azy saingy tsy nanaiky ny tenany. Tonga teny an-toerana izahay androany nangataka fanazavana saingy nisafidiny tsy mbola hanao fanambarany ny profesora Zafy Albert. Raha ampitso nanao fanambarany ny FFKM amin'ny fitohizany ny fidinana any amin'ny faritra. Lafim-baovao fa kosa indray mbola miaina ao anatin'ny tsy fanjari-tsakafo avokoa ny 500 ny ankizy eto Madagasikara nambara ny filoham-pirenena androany. Sarara misy 10 ny tany azo ambolena eto Madagasikara nefa no mbola voatrandraka hatreto ny sokatra androany ny fihaonan'ny mpamatsy vola izay niompana manokana amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Tanjona ny ahatonga ny Madagasikara ho sopotry nyity faritra ity hatramin'ny taona 2020 tetika 10 no safidiana sy hovatsiana vola amin'izany. Mbola azo Rakotondrina hatrany no mitondra ny andindininy mikasika izay.
eny amin'ny 3 tapitrisa hektara ny tany azo ambolena eto Madagasikara, saingy ny 3 tapitrisa hektara ihany hatreto no mbola trandrahina sy ambolen'ny tantsaha. Tsy mbola voatrandraka araka ny tokony ho izy anefa izany, raha nambara ny minisitry ny Rarahambahiny izay nisolo tena ny minisitry ny fambolena androany. Azadino fa i Madagasikara manana 90% na 70% ny tanitsika zany dia tany azo ambolena. Ahoana ny fomba natsarantsika ny vokatra eto amintsika? Mahampy antsika eto Madagasikara aloha ny vokatra vokarintsika, zay tsika vao manondrana any ivelany ato anatin'ny Oseany Indiana. Hatreto vola 8.20 tapitrisa euro avy amin'ny Fed andiany faraiky 20 no avoakan'ny vondrona Europeanina amin'ireo tetika say ireo ankoatr'izay. Amin'ny 4.20 volana jona ho avy izao no siniavana ny Bruxelles ny famoahany vola io. Tanjona amin'izao fiara-miasa eo amin'ny mpamatsy vola sy ny COI na ny Commission de l'Océan Indien izao ny atonga ny Madagasikara ho sopotry ny faritry ny ranomasimbe indianina ka hamatsy ireo nosy mandidina sy ny faritra sasany aty Afrika. Ampiakatra hatramin'ny 100 famokarana eto Madagasikara ny tanjona kendrena farafahakeliny raha nambara ny filoham-pirenena. Dans les pays d'Asie, la production rizicolade donne 6 tonnes à l'hectare. Mahatratratra any amin'ny 1 tonne isaky ny hektara ny famokaram-bary any amin'ny firenena aziatika. Eto amintsika zara raha misy 2 tonne isaky ny hektara zany. Mbola manafatra vary hatrany amin'ny 1 tonne isa-taona any isika. Raha ataony ka tsotsotra, raha ampiakarina 100% ny famokarana, tsy manafatra vary intsony isika. Très simple. Si on augmenterait la productivité juste de 10%, on apportera. 10 taona natanterahana ireo tetika say ireo ary ny fambolena iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo no ibahan toerana amin'izany, izany hoe manomboka amin'izao 2024 izao ka hatramin'ny taona 2024. Tetika safolo no safidian'ireo mpamatsy vola, raha mpitso amin'ny famaran'izao fionana izao no avoaka amin'ny fomba ofisialy zany. Lafomba hafa kosa indray tsy eken'ireo teknisian'ny fananantany ny fanapa-kevitry ny fanjakana piato ny fanomezana tany-panjakana ho an'olon-tsotra fa piatony izay verinizy ireo fa tsy rariny indrindra taoriny namoana ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny 9 febroary farany teo fa afaka omena tany ny mpandraraha vahiny sy teratany ary ny tetikasa izay asan'ny fanjakana rehetra Olivantry ny ala no mitondra ny andindiny mikasika izay. Raha tsy aivina, antony nampiatonana ny fangatahana tany-panjakana ny 12 jolay 2023 ka hatramin'ny 1 desambra 2023 lasa teo ny fanisana na inventaire ny tany-panjakana rehetra azo amidy manerana ny nosy ahafaha mametraka ny réserve foncière. Ny arrêté numéro 24 730 par 2014 no niraketana izany. Notohizan'ny fanjakana indray anefa io fampiatony io nanomboka ny 17 janoary lasa teo. Arak'izany, mangataka ny anafoanana io fanamorana io ihany koa ny syndicat-nireo mpiasan'ny fananantany. Inona ny antony le suspension nanomboka tamin'ny janvier satria raha mazava tamin'ny juillet jusqu'à décembre 2014 dia nity fanohizana suspension ty dia tsy mazava aminay technicien tsy mazava indrindrandrindra ny vahoaka dia mirorosaina vahoaka zay no mahatonga zay mangataka amin'ny fitondram-panjakana hoe alao esorina ny suspension tsy manakany zay ny fandrafetana ny politique foncière vaovao fa afaka miaraka io sady misokatra sampandrarahany fananantany manohy ny asany no atao ny fanavaozana politique foncière. Toy ny veriasiny ireo teknisian'ny fananantany ankehitriny, tsy nisy fakan-kevitra tamin'ireo teknisianina miasa ho an'ny fananantany eto Madagasikara hatramin'izay niketrehan'ny fanjakana ny politikan'ny fananantany. Nanosy-kevitra momba izany anefa izy ireo na nisy aza ny olana ara-pandaminana tsy navoasa azy ireo anatrika ny dinidinika teny Ivato hatry ny omaly. Tsy tokony hisy taratasy porofo fananantany anankiroa samihafa eto Madagasikara eto firenena fa raha ihany dia ny titre manisy elanelana sy miendrika fanavakavahana eo amin'ny samy malagasy ny fisian'ny taratasy porofo fananantany roa ireo. Ny titre ho an'ny mponina an-tanàn-dehibe ary ny karatany ho an'ny mponina eny ambanivohitra. Izany hoe ny sécurisation foncière eto Madagasikara na inona endriny na inona fombafomba hitondrana azy dia tokony hiafara any amin'ny fanomezana titre ihany. Tsy tokony iovaova ny ministère isaky ny misy fiovana fitondrana eto amin'ny firenena sy ampandrarahana fananantany sy ny fandrefesantany ary tokony homena ministère manokana mihitsy aza. Tsy mbola misy hetsika kasain'ireo teknisianina atao hatreto miandry ny hoen'ny fanjakana aloha izy ireo. Isy ny fiaonana minisitra amin'ny farany herinandro hitondrana ireo soso-kevitra ireo. Raha tsy aivina, efa hatramin'ny herintaona vao nanomboka ny fandrafetana ny politikan'ny fananantany ny ministera no efa tsy nanisy lanja ny hevitra ireto teknisianina ireto.
Vaovao mikasika ny fitsinjaram-pahefana kosa indray manome 27 ora ny mpitondra fanjakana ny mpiasa ny komina Antananarivo renivohitra nafoanana tsy misy atakandro ny fizarana Antananarivo enina tanteraka fitokonana izy ireo raha toka tsy ahitam-balina izay fitakiana izay tonga nanotrin'izany ihany koa ny olon-tsotra ary fanampy amin'ny fangatana izay ataon'ireto mpiasa ny komina ireto ary ny andindiny mikasika izay. Efa nataony fivoriam-be dia mivoaka zany fa dia manome karazana 27 ora ny mpiasan'ny komina Antananarivo ho an'ny 72 heures ho an'ny tompon'andraikitra mahefa rehetra hatrany amin'ny président république ka hatrany amin'ny mpanapaka isa-tsokajiny ka dia miandry izay hatramin'ny latsinainy arivo ny fanafoanana tsy misy atakandro io lalàna io rehefa tsy misy ny valiny dia izay moa dia fifampitony eto ny talata ka dia andinianay ny zavatra ho atao manaraka mikasika an'ity fanavotam-pirenena ity. Miandro amin'ny le zavatra notanterahana hoe hozaraina enina zany Antananarivo. Zany nefa izay tsy manaiky mihitsy zany zay fa hiady hatramin'ny farany zany zay satria lasa mijaly izay mpiasa na fandraisam-bola na amin'ny zavatra rehetrarehetra zany mijaly. Fitaka sy osika iny lalàna iny raha ny fanazavan'izy ireo. Iza ny tompon'ny pompier, ahoana ny fitatanana ny fitaovana izay kely sisa efa ratsy. Araka ny fanjakana ve ny karaman'ireo komina enina nefa ny ray ary efa manahirana. Isan'ireo olana navoitry ny mpiasan'ny komina ihany koa izany androany. Ankoatr'ireo mpiasa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra hatrany amin'ny 500 isa ny solitena, ireo 503 hafa dia nisy olon-tsotra ihany koa liana tamin'ity fitakiana ity ary tonga nanatevin-daharana teo. Raha tsy valian'ny fanjakana mandra-piavin'ny alahady ny fitakiana dia iveriny eny Mahamasina ny mpiasa. Ny talata ho avy izao no fivorian'izy ireo manaraka eny Mahamasina. Fandrana ny harem-pirenena antsokosoko hippocampe miisa 3 arivo notratra saika ondrana teratany sinoa teny Ivato io ariva io milanja manodidina ny roa ireto hippocampe ireto ary nokasaina ondrana ny Hong Kong. Miandry ny fitsirina sy ny fanadihadiana ataon'ny polisy mpanao fanadihadiana sy ny faditserana no fatarana ny vaovao feno mikasika izany. Ankoatr'izay rehefa volamena milanja roa hafa ihany koa izay mitetina hatramin'ny 2,000 ariary no hita tao anatin'ny entan'ny Sri Lanka iray saika hiazo an'i Maurice ankoatra ny vato sarobidy hafa izay tsy mbola fantatra mazava ny lanjany sy ny karazany hatreto. Fa mbola mikasika izay harena akibon'ny tany izay hatrany fangatana fahazon-dalana hitrandraka miisa 7 arivo no eo ampelantanany ny ministera ny harena akibon'ny tany ankehitriny 3 arivo amin'izany no efa tao ary 4 arivo no fangatahana vaovao raha tsy ahivina 400 ny tamberi-bidy azon'ny fanjakana malagasy amin'ny fitrandrahan'ireo harena akibon'ny tany raha toka efa tafakatra 2,900 izany ho an'ny Nigeria. Andalana ny fandrafetana ny code minier vaovao tsy feno ny lalana amin'ny feny harena stratégique eto Madagasikara hoy ny ministra eo anivon'ny présidence amididiny harena akibon'ny tany sy ny solika. Mipetraka kosa ny fanontaniana hoe hanao ahoana ny sivana amin'ny fahazona ny carré minier, hanao ahoana ihany koa ireo mpitrandraka madinika rao ny fanampanazavana. Virina manomboka izany misy heritrasa natao ahafahana maneho foana le fanomanana famolavolana le lalàna vaovao momba ny hifezana ny sehatra eto ny harena akibon'ny tany. Natao zao ahafahantsika mampanjay anjara ny tsirairay. Critère aloha dia mbola eo ampanaovana azy ny critère satria anatin'ny code minier vaovao tsy maintsy jerevana azy satria ny tanjona jerevantsika dia ahoana mba hisiny ny fiantraikany manara-penitra sy mahery vaika ho amin'ny fikarohana na ny legitimina ary zany. Vaovao ny fitaterana fiarabe ny orinasa Sacrom 300 isan'andro no mampiasa ny lalam-pirenena fa 470 fanarahana natao niaraka tamin'ny fatra loatra mangoro kosa no ahafahan'ity orinasa ity manao izany hoy ny fanazavan'ny tompon'andraikitra fifanarahana io izay ambaran'ny mpitatitra fa nisy kolikoly ary miantraika amin'ny asan'izy ireo ary ny andindiny mikasika izay. Grisa sy fotaka mandrevo no iainan'ny mpitatitra sy ny mpandeha amin'ny lalam-pirenena 520 ankehitriny. Manambana ny hampiakatra ny sarandalana ny kooperativa mampiasa ity lalam-pirenena ity.
raha toa ka nalany carburant 7 alina ariary izy ireo teo aloha tafiakatra 4 alina sy 2 ariary izany amin'izao vanim-potoana izao. Ireo fiara lehiben'ny Croma no tena manimba izany raha ny fanazavana mpitatitra hatrany. Ny tena nefa mijaly be amin'ilay lalana satria ilay tomobile mandavaka lalana be mihitsy amin'ilay vesatra ilay tomobile zany. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra ao amin'ny Croma, misy ny fifanarahana tamin'ireo faritra aloatra mangoro ka ahafahan'izy ireo mampiasa tsy ankiato ny lalam-pirenena F420. Milaza ho manamboatra ny simba ihany koa ny Croma. Ireo camion andreo mpitatitra izay ampiasainay mitatitra andreo vato ireo, izahay miantoka ny gasoil andreo camion ireo. Ireo tsy hofay, miasa fotsiny ireo, izay miantoka ny gasoil raha vao hitatitra vato ho an'io lalana io. Ankilany kosa fa tiantoka tanteraka no sedrain'ireo mponina sy mpandraharaha mampiasa vola any Ambatondrazaka. Eo aloha ny fikatson'ny entana izay tokony hivezivezy amin'iny lalana iny. Eo ihany koa ny fiantraikan'ilay fitokonana nataon'ireo kooperativa 12 makany toerana ny alatsinainy sy talata teo. Antapitrisan'ny fahavoazana. Nahazo entana tamin'iny nefa tsisy ny tomobile. Dia simba le entana zany. Za tamin'iny perte teo amin'ny 8 millions teo tamin'iny. Dia rehefa tsy lasa tamin'iny andro iny zany dia lolo daholo simba ny Antananarivo tsy mandray mihitsy zany raha hoe tamin'ny fotoanan'iny zany mbola entana zao dia tsy mety tsony fa dia namorona vaovao indray zany zay. Grave be mihitsy le izy zany satria misy fiantraikany be dia be aminay varotra mihitsy zany ilay fijanonan'ny tomobile nandritran'izay 2 jours zay. Indrindra ho an'ireo mpitondra legioma le avy any makaty dia tsy afaka. Eo amin'ny tatsika hoe 80% zany no perte aminay amin'izao. Fa tokony io zany teo amin'ny tokony nampiditra teo amin'ny 7 millions FMG tavela. Isan'ireo lalam-pirenena nambaran'ny Prime Ministre fa amboarina mialohan'ny volana Novambra ho avy izao ity RN 44 ity. Mila vahaolana aingana kosa ireo mampiasa lalana. Rajaivina, isan'ny votoatan'ny fampielezan-kevitry ny mpanao politika hatrany ny fanamboarana izany efa ho am-polo taonany maro saingy hatreto kobakambava hatrany ny ainan'ny mponina. Fa niakatra ny anivo ny Bianco kosa ny raharaha ny abatorana kadin-dratombo izay voalaza fa novidin'ny Sinoa 20 tapitrisa ariary tamin'ny ben'ny tanàna Lasora porofony kolokolo misy eo amin'ny Sinoa sy ny ben'ny tanàna. Ny taratasy fifanarahan'izy ireo mirakitra ny hoe hosetra ny vola omeny dia omena azy ny tany nisy ny tuerie teo aloha ho ampiasainy mandritra ny 9 taona ary tsy mandoa fa an'io ny fepitaona io tsy araka ny lalàna raha ny fanazavan'ny fiarahamonim-pirenena nitondra ny raharaha teny anivo ny Bianco fanampanazavana. Lava loatra zany 99 ans zany raha nijeritsika nireo gazety izay nanaovan'ny Italia kabinetra ny ministera fanajariana ny tany sy ny ministra-mpanjakana misahana nitetika asan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany izay mivoaka amaly tamin'ny atrikasa teny MCC Ivato hoe tsy ekeny zany contrat de bail 99 ans zay tokony ho andraikitra ny ministra-mpanjakana misahana satria raha ny taratasy eto am-pelantaninay dia manodidina ny 18 ara zao ireo tany eo io zany hoe raha malala fa na eto amin'ny commune urbaine d'Antananarivo raha dia fantatritsika fa rehefa mihoatra ny 10 ara ny tany dia ministera mikarakara an'izany ka zany zavatra rehetrarehetra zany zany ny zavatra tsy eritreretinay hoe misy ny zavatra atao anatin'ilay izy nataotao foana. Fa ravamaina kosa ny varoboba fanao ny fahatserany isan-taona dia tsy amin'ny magasin dia douane Tanimena androany ny adivarotra midangana fiara iray tsy mihoatra ny 7 tapitrisa ariary raha ny tokony ho izy no nisy sany vidy 17 tapitrisa ariary natalanjon'ireo mpanjifa fiara tota izany ny toejavatra izany. Io mpiadivarotra io izay voalaza fa piasan'ny fahaditseranana ihany raikitra ny tabataba ary noravain'ny mpandray fahaditseranana ny receveur ny varoboba mpanjifa roa no nolaza fa mpiakatra ny raharaha iny anivo ny Bianco fanadinana tanterahiny Oliva Antriniala. Nodomaina sy diso fanantenana ireo mpividy fiara mora amin'ny fahaditseranana androany maraina noho ny adivarotra midangana sy mampiayana andritry ny varoboba. Isan-taona mampiely amin'ny anao manjery ny sampandraran'ny fahaditseranana fa misy varoboba andreo entana tsy ilaina ary ampidirina amin'ny kitapom-bola mpanjakana izany. Mpividy manodidina ny 50 no tonga nanatrika izany io maraina io. Ny sasany avy any an-tany lavitra efa mpanatrika ny varoboba isan-taona. Ity lehilahy ity efa ny adivarotra 7 tapitrisa ariary ho vidin'ny fiara 4x4 Mitsubishi iray adivarotra efa raikitra kanefa nisy ny tonona iraika amin'ny 10 tapitrisa ariary avy hatrany taoriny.
Tsy mitombona mihitsy zany le pryteneny zareo dia korotana ny olona satria misy hatramina mpiasan'ny douane zany manao miady lavanty miaraka amin'ny olona eo mampiakatra prix be. Na nileny zareo le lavanty androany. Tsy zany lasa hoe anilely izy dia vomafy ny olona le mpanenjika lavanty teto zany lasa vomafy nanenjika lavanty fotsiny olona lasa faty antoka be nen'le olona nefa misy olona avilavitra manenjika lavanty taty. Nandeha nitory zany izy nametraka fitarainana ny Bianco netiny any le liste le nahazo. Dia netiny any tokony arahana tanteraka hatramin'ny farany zany zany fa mangataka amin'ny Bianco zany zay analahana hatramin'ny farany iny alohan'le olona ve le vola zay zany ny fitarainan'le olona nanerika lavanty teo. Tsy mety tokony hoe tsisy tompona anjaikitra zany anao le lavanty fa ho amin'ny public zany izy. Otra ny ayain'ireto mpanenjika lavanty ireto adivarotra ambony fanaran'ny receveur sy ny mpiadivarotra no nisy nandritry ny lavanty. Vola midangana izay mety tsy ho aloha akory, izany hoe tsy ho tonga any anaty kitapo-mbola mpanjakana. Isan'ny nandrisika ny sasany amin'izy ireo eny amin'ny Bianco. Tsy nisy nandray kosa ny mpanao gazety raha niezaka nanantona tompona andraikitra nangatam-panazavana. Misy amin'ireo mpiasan'ny faditseranana nanatrika io lavanty io ary nilaza fa tena mpiasan'ny faditseranana na iraka avy amin'ny mpiasan'ny faditseranana no nanao ilay adivarotra ambony. Tranga manalabaraka ny faditseranana malagasy ny tahaka izao ary pirofo iray miariary fa isan'ireo sehatra ahitana kolikoly ny faditseranana izay vao nahazo tale jeneraly vaovao omaly nandritry ny filan-kevitry ny minisitra. Faraky ny fanarahinao tany anatin'ireo lohateny-baovao tantanan'ny Mpandraharaha tsy miankina ny toeram-piatsonan'ny fiara eny Analakely manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao tsy mbola voafaritra ny saran'izany. Efa tafapetraka kosa ireo fitaovana mamaritra ny fe-potoana ijanonan'ny fiara na ny horotateur maro no mbola tsy mahalala izay fe-petra izay. Ny andinindin'izay vetrany. 100 ariary io no saran'ny fiantsonan'ny fiara eny Analakely teo aloha. Vinavinaina ampiditra any amin'ny iray etsy ariary isan'ora araka izany raha toa ka misy 500 ireo toeram-piantsonana. Ampahany amin'ny volo ihany anefa no miditra amin'ny kitapo-mbola mpanjakana. Fa olana ampitombonin'izay ny fametrahana ireo fitaovana vaovao ireo. Tsy mahafaly ireo mpiandry parkina karamain'ny komina izany. Reny fanamboarana rehetrarehetra reny le privatisation zany ho raisin'ny vaty parkina komina zany mandray ny dia efa nazy ambony. Raisin'ny vola reto le parkina raisin'reto le manao privatisation reo dia lasa vitsikely no mbola vidilasy. Limina ray zao tokony mazaka roa lasa raisy izy. Zaridaina ity privatisena ity zavatra ity zay nefa hatram'izao mbola miasa ihany hatram'izao ety. Voatsembatsembana ihany koa ireo mpivarotra fiara tsy ara-dalàna mahalohan'ity fepetra no raisin'ny community. Betsaka ny vola alohan'izy ireo amin'ny fiantsonan'ny fiara manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Ho lafo kokoa ny famparkina raha ny feo mandeha ary isan'ora no maritan'izany. Tsy mampiena ary tsy mampilamina ny fitohanana ny fisian'io teknôlôjia io hatramin'ny arabe dia efa voahisy marika avokoa. Raha araka ny feoenonay zany aloha dia hoe amin'ny alatsinainy ilay izy manomboka. Kanefa ny hatramin'izao zany izay atao hoe mpivarotra fiara eto mbola tsy au courant ninina mihitsy fa feo fotsiny ny henonay hatreto. Maninona tsy hanamboarana ny lalana eto amin'ny tanàna Antananarivo ny vola tokana ho amin'io fa nalefa amin'ny zavatra tsisy ilana azy io na dia iray aza. Mbola vitsy amin'ireo fiara mifamezivezy any Analakely no tsy mahalala ny fisian'ity fepetra vaovao ity. Efa nanomboka tamin'ny Desambra nefa ny fametrahany ireo fitaovana vaovao na ny horotateur. Maresaka avy any ivelany kosa indray mpanao gazetera tany frantsay roa no voaroaka tany Maroka ny alatsinainy farany teo. Ny alady lasa teo tany Rabat no efa nisy samborana azy reto tamin'ny fomba fenerisetra tao amin'ny fikambanana marokana piaro ny izon'olombelona ary nampidina tany Frantsa avy hatrany. Antony ny fanaovana fanadihadiana mikasika ny toe-karena ny fanjakana marokana sy ny olana eo amin'ny fitsinjarana ny harem-pirenena ny minisitry ny raharaham-bahiny frantsay izay avy nitsidika tany Rabat ny asabotsy farany teo kilany. Efa ny asabotsy farany teo no ny antso sy nampitandrina tamin'ny antso atarby ny taleny première ligne ny Quai d'Orsay ka antony findrano reto mpanao gazety roa ireto tany amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona vokatra izany tapaka hatreo ny fifanarahana eo amin'ny raharaham-pitsarana eo amin'ny firenena roa tota raha ny nambaran'i Bernard Cazeneuve minisitry ny raharaham-bahiny frantsay.
fa iverina ireo toerana koa sika anatin'ireto vaovao nisongadina tamin'ny tian'ity ireto tsy handray anjara amin'ny fampihavanam-pirenena izay tariny FFKM intsony ny avy amin'ny Mampararanambara ny Christine Razanamasoa Androany. Hippocampe efa maina 3,000 isa milanja 3 kilao sy volamena milanja 2 kilao indray notratra teny amin'ny seranam-piaramanidiny Vato Androany. Hiakatra ny vola aloha amin'ny fiantsonan'ny fiara eny Analakely manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao no ny fampiasana ireo rotateur izay misy eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Iompana amin'ny fandrana tsokosokony aream-pirenena indrindra fa ny andramena ny fandarana tafatafa rahampitso amin'ny 7 sy fahefa no vahiny fandarana amin'izany ny mpandrindra nasionaly ny Alliance Voire Gasy fa manomboka amin'ny 13 febroary ho avy izao moa dia apatsivina anao hatrany fa amin'ny 7 sy fahefa no nirainao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay tezany koa no entina manakatona ny fiarana tamin'ny tiany ity mametraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Soka Vitre, Baolay, GSI Université privée, Nanulcha Noteu, ni Vavao.